Faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny fambarana amin'izao zoma fafito ny volana février zao taona 2024. Maheno tsara ve tsika rehetra sa manahoana? Manao andrana kely. Mahare ve tsika sa tsy mahare? Amin'izao ok, eny ary dia manantitra ny fiarabanantsika izay mpanaraka ny fambarana. Somary lavitra ny vava ilay micro izy. Zao angambany e, efa ary zao mandeha tsara ve Anthony? Mahare? Eny ary. Dia mamerina ny fiarabanantsika mpanaraka ny fandarana Hono Pasteur androany indray amin'ity zoma fafito ny volana febroary taona 2024 ity. Ny lohahevitrintsika androany dia hoe tsy modèle aho, tsy modèle ho anay tahaka aho. Je ne suis pas ni un modèle ni un exemple à suivre. Ao anatin'izany dia misy ny atao hoe mimétisme ary misy koa ny atao hoe exemplarité. Izay zany no terme amehezantsika an'ilay hoe exemple. Dradradradraina foana ozy tsika ny hoe isika dia tokony modèly ho alain-tahaka, tsika mpino, tsika mpitarika indrindrandrindra. Zany hoe manana responsabilité, obligation ny ho modèletsika. Kanefa zay principe zay hoy aho raha nanaraka ny introduction, description napetraka eto amin'ny voalohany nanazavana an'izao lohahevitra zao dia base miainga avy any amin'ny développement personnel zany satria fampiasa amina resaka dynamique du groupe fa tsy resaka modèle biblika mihitsy fa dynamique du groupe classique. Dia zay nametrahana an'ilay réflexion nahoana ny finoako. Zany hoe ianao koa zany anatin'izany nahoana ny finoanao sy ny fitombonao ara-panahy voatery ampiakinina amina olona. Zany hoe sanatria an'izany zany ny fiainana ara-panahinao dia mitovy any amin'ny ohatra hoe côté any amin'ny bourse. Rehefa mandeha tsara ny action any amin'ny bourse dia mandeha tsara ny dividende makany amin'ny actionnaire. Rehefa tsy mandeha tsara ny action any amin'ny bourse na misy indraindray any amin'ny bourse ireny hitanareo rehefa misy vaovao ratsy maneran-tany fotsiny dia misy impact any amin'ny transaction dia miena ihany koa ny vola miditra. Zany hoe lasa zay zany fiainantsika kristianina hoe en fonction amin'ny saut d'humeur ana mpitarika, en fonction amin'ny température spirituelle ana mpitarika no hitondrako ny fiainako ara-panahy. Tena grave be lay zany. Tsy misy stabilité mihitsy zany fa lasa dépendant amina mpitarika atsika. Ary zay zavatra zay tena grave be satria zany no atao hoe gourou. Zany hoe tsika reo zany lasa gourou daholo raha vao isika no takiana ho exemple satria miankina zay fitentsika ka reo olona zay taritinao reo dia miankina aminao ny ahatonga azy emotra na tsy emotra, ahatonga azy hanara-dian'Andriamanitra na hiaina amin'Andriamanitra. Donc nous sommes tous des gourous satria miankina amin'ny olona. Zay zany dia efa hitantsika sady fa problématique angeza be ilay izy. Ka araka ny voasoratra atao ilay description tsy manao diakanakana ve zany? Zany hoe manara-dreny rano hitanareo diakanakana rehefa makany lalan'ilay ganagana dia manaraka fotsiny avy ato aoriana ka na milatsaka ny matiantsana ary dia manaraka fehizay. Ka ny posture zay efa anay hatramin'izay teto amin'ny pejy ary mbola tazominay hatramin'izao ary hitrikitrehanay mihitsy dia hoe non, zahay tsy mitony tena ho modèle mihitsy eto fa mpampianatra mpampita ny filazantsara. Dia ozy nareo hoe inona ny mahasamihafa zany? Tena samihafa zany. Tsy modèle alain-tahaka zahay ary tsy mitony tena modèle ary tsy référence mihitsy.
ny tsy anaferana ny antony anankiray nanosika hoe andao iresaka ny ity dia vao nafana be tamin'ilay toedrara nitranga teo ny amin'ilay aferan'ny Faratina Church. Tsy dia iresaka an'iny loatra tsika, tsy iresaka an'iny mihitsy tsika fa ny fanaontsika eto amin'ny pejy moa rehefa misy fait divers mafampana anankiray miseho eo anivon'ny réseaux sociaux dia ny anjaranay ny manao lecture théologique ao ambadik'ilay débat. Zany hoe tsy mijanona amin'ilay fait divers fa hoe inona lecture théologique ao ambadik'ilay izy. Tsy miditra koa amin'ny atao hoe partisan fa tena lecture théologique. Ka nisafidy an'ity lohevitra ity zay noho ny raison anankiray mazava tsara dia hoe mamizaka mandreraka à chaque fois ny mandre sy ny mamaky amin'ny commentaire ny olona ny hoe ny hoe ny fiainana ara-panahin'ny olona dia miankina aminao, ny vie spirituelle amin'ny olona dia miankina amiko, miankina amin'ny mpitarika anankiray ka mety hiabandona amin'ny finoana ilay olona noho ny amiko. Zay zany ilay ataontsika hoe idée préconçue voizin'ny majorité. Ka io tsy hoe rehefa ny majorité no miteny an'izany dia marina. Ary matetika tsika eto am-pejy dia contre courant foana, tsy hoe fitiavana ty hanonitra fa na dia tsy populaire aza ny position tananay rehefa tsy mitombona théologiquement parlant eto satria réflexion théologique aneto. Eto tsy torapo fa réflexion théologique. Donc matetika ny réflexion théologique tsy tiany maronisy satria ny maronisy efa manana les croyances populaires arahany daholo be. Donc voatery tsy maintsy mitondra fanazavana any amin'izay zavatra izay. Ka rehefa henonao ilay izy amin'ny voalohany dia ohatra ny tombona ilay hoe ilay fitenenana hoe miankina aminao ny mampihemotra ny olona na tsy. Ohatra zao iny aferan'ny Faratina Church iny dia nanaovako vazivazy misy hoe raha rapitso aho zany zaho RGL tsy ho pasteur intsony fa lasa chauffeur na camion na livreur na mpiasa birao na mety lasa tsy fantatro asa laïque profane entre guillemets dia izay zavatra zay ve hampihemotra anareo mpanaraka ny page RGL amin'ny finoana. Raha ohatra ka izany no misy dia dikan'izay tsy niorina tamin'ny finoanan' Jesosy ny finoanareo fa niorina tamiko. Ary amin'izay fotoana izay dia échec ilay mission. Échec les missions. Eo matsiny no tena mahavariana amin'ilay réflexion ny olona hoe eo ambonin'ny Kristy ilay vatolampy niorenan'ny fiangonana. Hozy Jesosy hoe eto ambon'ity vatolampy ity mahoriko ny fiangonako fa na dia ny vavatan'ny fiainantsika raha tsy haresy azy. Inona ilay vatolampy? Tsy Petera. Le vatolampy dia le confession de foi miezimezina nataon'ny Petera hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Heverin'ny olona hoe iza moa no zanak'olona dia niteny daholo ny olona dia avy eo Petera anteny hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy eo ambon'ity vatolampy ity. Inona le vatolampy? Ilay confession de foi fa tsy eo ambonin'ny Petera. Satria raha eo ambonin'ny Petera naorina ny fiangonana dia rapisy dia mirodana ny fiangonana. La preuve quelques heures après nitenenan'ny Petera ny hoe eto ambon'ity vatolampy ity naoriko ny fiangonako nandahany Jesosy intelo izy. Tsy fantatro io. C'est pour ça que l'église ne se fonde pas sur une personne. Mialatsiny aminareo rahavavy catholique. Fa tsy eo ambonin'ny olombelona satria mirodana ny fiangonana izay miorina eo ambonin'ny olombelona. Zany raha fiangonana fa mbaika moa resaka finoana dia azonareo tsaina amin'izany hoe tsy izy mihitsy zany. Ka io fiheverana préconçu iaho zany hoe zavatra efa tonga dia efa mipetraka tena dangereux be io fotom-pisainana voizitsika io. Mety tsy fanahinitsika ilay izy fa nolovaitsika ilay izy tao amin'ny lafitsaina tao amin'ny subconscient dia tenenina fotsiny ao dra hoe ka ianao anie modely ka raha vao ianao anie no miala amin'ny finoana ohatra supposant tena miala amin'ny finoana mihitsy ilay mpitarika
de hiala amin'ny finoana Jesosy koa ve ianao andao tena agraventsika mihitsy ny situation hoe tena miala amin'ny finoana le olona iny aloha deja tsy misy mahalalany amin'izany tsy azonao évaluena ivelany hoe tsy nitory teny tsony le olona de miala amin'ny finoana zay de fa diso zany évaluation zany na hoe tsy hitanao niangona tany am-piangonana tsony le olona de miala amin'ny finoana zany évaluation nao zany subjective zany tsy misy mahalalany amin'izany hoe miala amin'ny finoana zany satria tsy paramètre amina zavatra ohatr' zany no handrefesana an'izany ka eto zany dia dangereux be zay zavatra zay ho an'ny andaniny sy ny ankilany ho an'le olona concerné zany hoe zaho izay atao modely danger ho any izy ary danger ho an'le olona maka manao ahy modely zany hoe sady zay le hoe fatiatoka roa lavaka sady manimba anahy ilay mpitarika ilay natao modely azafady fa tsy mpitarika izay toetsainy zay no manimba an'le olona manao ahy ho modely koa de ho teneniko hoe matetika masy tenentsika foana hoe manimba an'le olona fa le olona anazy manokana iny non manimba an'le olona zay ataonao modely koa satria napetraka eo ambony piedestal le olona ary mahavoatsika rehetrarehetra dia mametraka mpanompon'Andriamanitra eo ambony piedestal ary c'est de l'idolâtrie vous avez idolâtré cette personne de aveo rehefa midecevoir anao izy de io zany hoe omboy amin'ny azo fidy zany iny ianao anefa midolâtrie azy ianao nametraka azy teo ambony piedestal donc tu es le coupable mais pas la personne satria ianao nametraka azy eo amin'ny toerana zay tsy tokony hisy azy tsy toerana io fa ny fiarahamoniny mpivavahana ny fiangonana ny mpiara-mivavaka ny pray mivavaka no nametraka azy hoe ianao no fidinay atao modely ery ambony ka de miandry zay ataonao zahay sampy zany manompo sampy zany sans le savoir nanompo sampy daholo tsika manakavina zany no zany tena vao maika zavatra tsy fanao zany no zany raha izaho zany se qualifié mitony tena le olona miteny za modely de miteny anao zany fa ianao no référence araha roa ny voka-dratsy ateraky zany amiko zay miteny zany hoe za modely araha sy olona mihevitra an'izany hoe modely izy ho anareo zay mieritreritra anareo modely rehetrarehetra eto ny vokany ao aminao voalohany avonavim-panahy orgueil spirituel tratra ny avonavim-panahy ianao tu te prends pour Dieu hoe miankinaniko ny ain'ireo olo reo hitanao hoe misy mialatsiny misy narcissisme spirituel ankolaka zany hoe za no akina ny ainy reto mpivavaka reto danger grave be le zany ho anareo zay mahafantatra ny tantarany Dadatorakotojandry tamy farimena ao amin'ny setry ny fifoazana tena nampiasainy Jesosy Dadatorakotojandry nisy fahagagana tsy takatry ny saina seo tamy farimena be debe ny olona sitrana sisisy fa napetraky ny olona tamy toerana zay tsy tokony azy Rakotojandry de Jesosy tenany mihitsy no miteny tamy Rakotojandry manao hoe takona Rakotojandry malala ka de ho alaiko ianao Rakotojandry tsy nirehareha Rakotojandry tsy nihevitra tena ho boby fa ny olona no nametraka azy teo amin'ny toerana zay tsy tokony hisy azy potika miaraka tam'izay koa lay Rakotojandry hanika olona tokony havita asa be dehibe heritaona ihany izy de Jesosy alaiko ianao anatin'ny heritaona maty Rakotojandry ary tam'ireo olona zay miazakazaka tamy farimena tatary zany fa tsy azo afenina be dehibe ny nandrevigadra hoe satria izy mbola tovolahy tam'izany misy célibataire dia nisy nanonofo mihitsy renika anakaviana raha mba lasa zany no raha mba vinatiko Rakotojandry malala satria izy célibataire tam'izay Rakotojandry de nisy tonga hatramina famosaviana mihitsy nisy namosavy mihitsy Rakotojandry nanao ody fitia mba hahatonga ny Rakotojandry hanazana ny vary tanareo fa manimba ny fanao olona ho modèle manimba an'ilay mpanompon'Andriamanitra ary manimba an'ilay olona izay manao azy ho modèle donc ianareo rehetrarehetra zay mieritreritra ny tenanareo ho modèle io de mitandrema fa efa omorikady ianareo efa eo amorony hantsana ianareo mba tsy lazaiko hoe mety efa menjera ao mihitsy azy no zany
Ty zany tsy resaka hoe fandresen-dahatra c'est plus une question de conviction, c'est une question de vie ou de mort. Mahafaty ny fametrahana ny olona ho modèle satria io zay lazaiko anareo ny vokany. Ny vokany faharoa, lasa mametraka pression morale aminao ianao hoe ianao zany tonga am'le fitenin'le olona zay tu ne vis plus, fa lasa le pression morale no mibaiko anao am'izay zavatra rehetrarehetra hoe sao dia manimba ny imazoko, de in'ilay imazoko iny afangaroko amin'ny voninahitry'Andriamanitra de mitenin'ny olona hoe ka mila tandrovana ny voninahitry'Andriamanitra. Sira ve nareo fa ny voninahitry'Andriamanitra ny tandrovana mihitsy sa ny voninahiny, sa ny réputation-any, sa ny imaziny, sa ny lazany, de mody lazany hoe afa-baraka ny voninahitry'Andriamanitra. Zany daholo ny commentaire-ny olona tamin'iny histoire iny, manala baraka ny voninahitry'Andriamanitra. Fa ny tena marina dia hoe manala baraka ny tenany, hoe lasa manimba ao anatin'le lecture mazava be mihitsy de lasa simba ny asan'Andriamanitra, lasa zahay koa lasa tsy atokisan'ny olona, lasa tanao zany hoe tsisy rara miala tsiny am'le terme, tsisy rara in'le olona marina ny voninahitry'Andriamanitra fa ny tenany no tsonjovana. De modimody mipodina hoe ho fitsonjovana ny voninahitry'Andriamanitra. Aleo tsika tsy hifamitaka, aloha ny marina no lazay. Donc orgueil ary faharoa lasa micréer pression aminao le izy. Isika nefa dia olona fahible, na de efa mpanompon'Andriamanitra ary tsika fahible tsika, malemy tsika, osa tsika. Noho zany le moindre erreur, et c'est sûr fa manao erreur daholo tsika rehetrarehetra, dia ho latsaka ao anatiny atao hoe sentiment de culpabilité lalina isika. Ary ny tena grave ny zavatra tsy tsapatsika zay nanao commentaire tamin'ity affaire ty de ny culpabiliser an'le olona. Ary rôle n'iza ny culpabiliser, c'est le rôle du diable. Vous avez rejoint le camp du diable en culpabilisant. C'est facile de culpabiliser les gens. Mora ny manameloko, fa sarotra ny manangana ny olona eo amin'izay mampianjera azy. Sarotra. Tena azo isana amin'ny ratsan-tanana ny olona manangana. Fa izy mianakavy dia itsao alaina sary selfie mihitsy azy. Ka izay le mahatonga amin'ny teny hoe tena catastrophe le fanaovana olona ho modèle sy exemple. Ankoatran'izay ho an'le olona izay manao anahy na manao anao ho modèle, de zao en danger isan'andro ny finoan'ny olona iny zany. Imaginenao hoe mifo izy androany tsy fantatra zay mbola anjo azy, mbola andeha hijery any raha manatombontsy izy aloha, ohatrany hoe mijery horoscope, andeha hijery amin'ny pasteur any am-piangonana izy aloha, andeha hijery ny mpiandry ary amin'any izy aloha, andeha hijery an'le mpitory-teny malaza rehetra, de miankina am'izay ny finoany. Dikan'izay ny finoanao zany ilay manao exemple olona en danger en permanence ianao. De aiza le fiadanana am'izay fotoan'izay? De miteny za manana paix intérieur. Lainga fotsiny le paix intérieur. Fa misy pression, misy stress ao aminao hoe miankina amin'ny olona. Tsy miankina am' Jesosy intsony ilay vatolampy ny finoana, fa miankina amin'ny olona. Mova tsy tonga am'le fanoharana ataon'i Jesosy hoe nisy olona nanorina trano teo ambonin'ny fasika, de nisy olona anankiray nanorina trano ambony vatolampy. Le ambony fasika mahafinaritra, malemilemy, bord de la mer, tsy mila miasa mafy, kanefa voatafiotra kely fotsiny de tsofin'ny rivotra dia kodia. Fa le olona nanorina ny trano teo ambony vatolampy kosa voatery niakatra ny tendrombohitra izy, niady lavaka izy, niady fototra izy, niady vato izy, mety maratra ny tanany, mety potika ny angady, fa izao ny trano ny ambony vatolampy io maharitra. Be de be ny kristianina manorina ny finoana ambony fasika. Inona le fasika? Le olona atao modèle. Ka za hoe asakasakareo zay mbola manao olona ho modèle, zafady?
fa zany no hanjo sy miandry anareo paotary mety tsy androany mety tsy rapitso fa mety afaka apitso dia izay nampidirako azy de sura fa betsaka aminareo zao a vo mainao zany de anao réaction à chaud hoe tonga de ohatran'ireny hitareo luc le hoe plus rapide que son ombre de begele tonga de mamoaka basy fa eto ndray tonga de verset biblique tonga de tatatatata de inona verset biblique mety tonga de ho avoakanao zao mba eno a eto zao hoe kahoana zay masy fanaony bibliciste tonga de mamoaka verset comme ça à l'aveuglette ianao ane zany dadapasy raha zany fiteninao zany dia tsy te hiraharaha ny hainy rahalanao ianao zany fa zany hoe débrouillez vous fa za manana ny fiainako za manana ny finoko fa ianareo débrouillez vous de ianao zany tsy te halala ny rahalanao de ahoana zany izy le tenin'ny soratra masina ao amin'ny genesis le hoe le fanontanin'ny i jehova tamin'ny kaina io no ampiasaitsika verset io tanareo le fanontanin'ny kaina na fantanin'andriamanitra tamin'ny kaina hoe aiza iabela rahalanao dia itriny verset tonga de mino aho fa ho avoakanao io aiza iabela rahalanao fa hoy izy moa mpitandrina ny rahalahiko va raha izany raisonnementanao zany no arahana dia ianao zany tovolarana amin'ny kaina tsy te ho responsable amin'ny hainy rahanao ka miavonavona ianao hiteny hoe safady mais responsable ianao hiteny manao hoe za ve moa mpitandrina ny rahalahiko tonga de efa fantatra fa tsy maintsy zay ny réflexe mahafinaritra amin'ny teny frantsay izy dia zao ny filazany azy hoe suis-je le gardien de mon frère tanteraka aminao zany pasteur io teny io raso aloha adikako eto le izy suis-je le gardien de mon frère tonga de fantatro masina ao anatin'ny eritrerititsika satria efa fantatra daholo eny argument ny olona milazany io zany hoe ny fiheverany maro anisa de hoe responsable ny amin'ny aim-panahan'ny rahalahinao ianao de eo amizay mandeha amizay le verset hoe raha ny fihinananao henao zy paoly no manafitona ny rahalahiko de tsy hihinanao sasany ana moa mandaingy ampiny hoe tsy hinana mandrak'izay tsy voasoratra zany noho zany ka raha manafitona de tsy atao zany satria responsable verset tsy mifandraiky am'le izy daholo tereko masaka hakany tsy ampiasaina amin'ny contexte tsy ampiasaina amin'ny essence ary raisiko tsirairay mihitsy re verset zay fampiasanareo amin'ito izay ataonareo dindrangilo ohatrany disika loka nefa tsy mifanaraka am'le izy akory ohatrany olona anankiray marary kibo nefa terenareo hinana dafalgan nefa ganidan no tokony omena azy ka na omenao dafalgan ray boaty ary izy de tsy asitra anazy de mivaly teny tsotra ny amaliko an'le olona zay teny an'izay hoe de ahoana zany ianao zany tsy responsable any rahalanao de tsotra ny valy teny omeko an'izany olo zany de hoe avereno amin'ny toerany misy azy io verset io ikaina tompoko avy namono ny rahalany de mieritreritra izy fa tsy hitan'andriamanitra ny nataony dia miavonavona manao hoe tsisy idirako zany zay ny dikan'io suis-je le gardien de mon frère aza tapahana raha le phrase fotsiny zay masy mahavoatsika tapahanareo am'le phrase de ino roentina ohatrany syligobe dikan'iny teniny kaina iny raha vadika amin'ny fitenitsika am'izao fotoana zao de ino akiny idirako satria nantany andriamanitra hoe aiza abela rahalanao de miavonavona ikaina hoe suis-je le gardien de mon frère dikan'izany de hoe passe la route tsisy idirako ny am'izany merci Anthony how should I know am I his babysitter tanareo zay valy teny avonavona zany donc tsy misy idiran'le resaketo satria mandaingy amin'andriamanitra izy za tsisy idirako zany nefa izy vo avy namono azy donc apetrao amin'ny toerany misy azy ny raha mbola misy anankiray koa ty vo namoaka an'lay loahevitra de efa nisy nanoratra atao amin'ny facebook de zao hoe aza maika fa horesahatsika rariva de ity ao amin'ny Korintianina voalohany toko faha 1 Korintianina voalohany 11:1
ao a tele te tiatsika loatra ty verse ty io tsy korotana voalohany io matsy fary amin'ny oe korotana voalohany zafady aoka tsisy olona anao tsinitsinanao noho ny atanoranao fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao na amy fiteny na amy fitondratena na amy fitiavana na amy finoana amy fahadiovana io le verset titsika mitsy io kosa le pastera de mazava be donc modely ianao zany satria ianao fianarana ho an'ny olona na amy fiteny na fitondratena na fitiavana na amy finoana na amy fahadiovana okay voaray io dia mbola ampiko aza mba am'izay izy miletika tsara mbola misy anankiray mbola mavesatra noho io ao amin'ny kortianina voalohany 11:1 zay vo kortianina voalohany 11:1 zafady alefako amy teny gasy aloha de adikako amy teny frantsay le satria amy teny frantsay izy vo mainky raha masitsika saosy mihitsy ya 1 Timothée 4:12 merci any kiakrasana aoka hanahaka ahy ianareo Paul ny teny anio aoka hanahaka ahy ianareo de tahaka miahana hafako any Kristy io nanao dadapaso fa mazava be io inona mbola teneninao amin'io zay ny nakako azy satria fa fantatry fa tsy maintsy andeha makany nareo andeha atsaka any de amy teny frantsay izy mbola apiko any ohatran'le mihinana frity any io ataoko saosy samoray mihitsy mba hampatsiro azy dia zao ny volazany azy amy teny frantsay zany hoe za zany manampitrotraka mamely ny tenako mba ho hitanareo tsy mitsoka an'io aho imitez-moi imitation comme moi j'imite le Christ mazava be zany pastera imitez-moi zany hoe alay fitahaka aho imitation comme moi j'imite le Christ mazava be zany amy teny mbola ampiko anankiray Filipianina 7:7 de ataoko amy teny frantsay koa eo akaikiny amizay tsika tonga de mifatratra tsara mihitsy le izy sady potrany amitsika ave voilà ry rahalahy aoka samy anahaka ahy ianareo zany kosa ve rahatasy tsy efa mazava mbola inona ihany ny valahoasinao amin'io ry rahalahy aoka samy anahaka ahy ianareo mes frères imitez-moi et portez les regards sur ceux qui suivent le modèle oh là là mazava be qui suivent le modèle que vous avez en nous reo zany izy inona ary no valinao ergel fa reo kosa tsisy elanao reo alao lo sotro rano kely alohany amaliko an'io reo verset reo hoe ahoana nazavako anao plutôt fa tsy amaliko azy sy idiratsika lalina amizay sika tsy mandeha ty amy marivorivo zany rehefa manao réflexion théologique fa miditra hatrany amy tsinay mainty zay tadio zay tsika tsy le mamoaka verset fotsiny ohatrany hoe inona la de ohatrany mizarakaratra fa andao analysena le verset eo ma ny problème mavy mijanona eo am'le mamoaka le verset fa tsy mety miditra eo am'le atao hoe herméneutique na fanazavana le verset de zao mba hanampy atsika amy réflexion de andao iverenatsika ilay voalaza tary amy voalohany zay nresahako hoe tsy tokony anao lecture littérale atsika na le superficiel ao iaho fa tsy maintsy mila manana fijery
global ny soratra mason'Andriamanitra fa tsy mitsaingotsaingoka verset dia atambatambatra am'izay tiavantsika azy. Ity koa ary mba misy anankiray mba omeko atsika ho toy an'ireo verset rehetrarehetra ireo izay everiko fa clé d'interprétation azahoana an'ireo rehetrarehetra voalaza tanisa teo ireo. Efesiana 5:1. Sady Efesiana 5:1. Koa am'izany dia aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Eto zany de tena tonga de Andriamanitra mihitsy zany no lazaina hoe aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo. De misy toyany ary toyany io no entina hanazavana le verset rehetrarehetra antanisainareo teo. Tahaka ny zanaka malala. Efa fitenitsika eto amin'ny pejy foana. Isika dia manahaka ny raitsika fa tsy makatahaka ny raitsika. Manahaka fa tsy makatahaka. Averina indray, manahaka fa tsy makatahaka. Tu ressembles à ton père ozy lolo. Ary ty zazy ty zany mitovy amin'ny dadany. Ty zazy ty zany mitovy amin'ny mamany. Manahaka satria zanaka. Fa misy ny olona manao imitation, ohatra zao ren'le mpanao komika malaza reny, hainy makatahaka ilay mpihira de hainy mianatra ny feony. De raha tsy nijery amin'ny télé anao de zany hoe ohatra ny feon'ny Jacques Chirac zany efa jerenao fa i Laurent Girard no miteny ao na i Gad Elmaleh. Akiponao no masonao de hoe ohatra ny tena Iran zany tena ka izy Gottlieb no miteny ao fa tsy le olona. Zany ny atao hoe makatahaka. Zany hoe le olona tsy misy roy ifandraisany mihitsy na de mipitiny fa ny manahaka dia satria zanaka de manahaka. Possible le zanaka manahaka tsy hitovy toetra tanteraka amin'ny rainy, n'est-ce pas? Misy olona vedany de tony zaza tony de tsy mba nitovy amin'ny ray aman-dreny mihitsy ka. Fitenitsika zany amin'ny fiarahamonina. De ianao ve i-remettre en cause ny mahazanany azy satria tsy nanao ny fanao ny dadany izy satria zay le tenitsika hoe ny adana no toa andray ohatra. Tsy zanany tsony ve io? Ohatra hoe sahala amin'ny Solomona zao. Ny zanaky Solomona i Rehoboam rehefa maty Solomona de nanao zay tout le contraire nataony dadany. Ka natonga ny fanjakana Israely zara roa, natonga ny fanjakana avaratra sy ny fanjakana atsimo. Ny taranaky Davida ray aman-dreny tsy nisy nanaraka dian'ny Davida. Izay père fondateur d'Israël. Kanefa manahaka ny mandrava ny maha-lignée davidika azy hoe zany. Exemple fotsiny tiako tenena amitsika zay. Ka eto zany de zao. Ho resahantsika io rehefa avy eo hoe fa inona ary le hoe modèle. Inona ary le imitation lazainy eto. Inona ary io? Ho avy eo tsika fa tiako aloha idiratsika ny amin'ny Jesosy ilay hoe Jesosy ve modèle. Anao tonga de hatrany amin'ny fototra de efa fitenitsika eto am-pazo foana izay manafitohina ny maro izay tsy mahazo an'ilay fanazavana mbola veriko eto. Jesosy tsy modèly. Averiko indray, Jesosy tsy modèly. Averiko fanoteniny, Jesosy tsy modèly alain-tahaka. Ny modèly zany de idira Gandhi, maka ohatra hoe modèle reny amin'ny atao hoe pacifisme, modèle ry Nelson Mandela, modèle ry Mère Teresa, modèle ry Jean Ralaimour. Fa Jesosy tsy modèle. Inona ny antony? Jaona 7:14 haitsika. Zaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Amin'ny teny frantsay izy mazava be manao hoe je suis le chemin, la vérité et la vie. Inona dikan'izany? Io verset io Jean 14:6 io
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Voalohany indrindra ny article défini eo alohan'ny teny zay faritany rehetrarehetra dia misy nuance sahady. Izy tsy miteny hoe je suis un chemin sy ny hoe une vérité sy ny hoe une vie, fa je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Raha ohatra izy ka miteny je suis un chemin, donc modèle izy. Modèle ray parmi tant d'autres zany modèle zany tsy ohatra anankiray ao anatiny maro. Afaka maka tahaka ny Bouddha, afaka maka tahaka ny Mahomet aho, afaka maka tahaka ny tsy haiko izy daholo reto karazana fondateur de religion eto ambony tany, fa tsy un chemin ni une vérité ni une vie. Le Christ, il est le, tsy misy akoatra azy, le chemin, la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. Il y a plusieurs. La seule vérité, la seule vie. Tsy misy fiainana akoatrany. Donc, ce n'est pas un modèle, c'est le modèle. C'est un modèle, mais le modèle. On joue avec les mots. Hein. Ce n'est pas un modèle, mais le modèle, entre guillemets, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Vakinanareo io verset io dia raha ohatra ka Jesosy no raisitsika ho modèle, un modèle, dia maninona lasa mampietry azy tsika ka mampitovy azy laharana amina guide spirituel ho an'ny olona tsy mino an Jesosy dia Jesosy aminay ozy izy zay ozy izy mino an Jesosy, fa Jesosy guide spirituel fotsiny. Zay ozy dia mino an Jesosy fa Jesosy dia mpaminany fotsiny, un prophète parmi tant d'autres. Et d'ailleurs, il n'est pas le plus grand prophète parce qu'il y a encore un plus grand que lui, ozy sasany. Zany hoe raha vao manao azy modèle anao dia mampilahatra azy amina modèle be dia be. Asa razonareo le raisonnement? Lasa ampitovinareo amina guide spirituel izy, ampitovinareo amina maître spirituel izy. Ary zay no misahantsika hatramin'izay hoe Jesosy tsy fondateur ana religion. Mety ana fotoanany olona ty. Jesosy tsy fondateur ana christianisme. Le christianisme en tant que religion resako eto. Jésus n'a pas créé une église. Jésus n'a pas créé un mouvement religieux. C'est l'être humain. Ny olombelona no nanangana ny mouvement d'église. Ny olombelona no nanangana ny institution. Fa Jesosy no le chemin, la vérité et la vie. De le teny hoe christianisme vao tamin'ny herinandro tsika ny resaka an'le hoe Jésus historique et Jésus de la foi. Le mot christianisme moa nivoaka tamin'ny vavaniza aloha, intelo tao amin'ny testamenta vaovao, nivoaka tao vavan'ny olona nanenjika ny finoana kristianina. Donc même l'appellation christianisme tsy revendication ny mpino fa attaque personnelle nataony tsy mpino contre ny olona zay convaincu am'le finoana Jesosy. Zany hoe le genèse le terme christianisme mihitsy zany tsy noforonitsika na no imposentsika fa ny adversaire no nanome étiquette sy anarapetaka atsika eto amin'ny tapika androtsika hoe kristiana ianareo satria mpanaraka ny Kristy. Le terme zany le appellation. Fa Jesosy tsy nanangana mouvement zany. Dia iteny anao hoe kahoana ary pasteur izy niteny tamin'ireo mpianany hoe manaraha. Marina fa niteny izy hoe manaraha. Suis moi. Fa izao
manaraha aminny Jesosy rehefa nifidy ny mpianatra tsy ny olona rehetra no nataony hoe manaraha. Aloha zavany resaka vakio tsara ny testamenta vaovao. Misy lehilahy anankiray tao teny hoe za manaraka anao, tadinareo le demoniaka sitrana iny. Sitrana izy a, de zaho zy mba anaraka anao de Jesosy nanda. C'est pas tous les jours no mahita an Jesosy manda. Non 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 non, ndana mody, ndana mbarao amin'ny olona zay nataony tompo taminao. Fa ireo 12 any teny hoe manaraha. Niteny tamin'ny Petera izy, teny tamin'ny Matthieu izy, sy ny sisa manaraha. Izany hoe ilay hoe manaraka an Jesosy tsy ilay mouton de Panurge hoe io cheftsika, modelitsika, arahantsika rehetrarehetra avy ato, de tsika zany le club de fan an Jesosy avy ato aoriana hoe amen, amen, alléluia, amen, obio ny tompo, dera ho an Jesosy, alléluia. Non. Le teneny hoe manaraha de zao ataoko mpianatra. Manaraha, je vais te ataoko disciple ianareo. Et c'est pas fini. Inona ny antony hanaovako anareo disciple, mpianatra, fa tsy mpanarady fotsiny, dia avy eo iny disciple iny transformé ho apôtre. Mbola disciple izy aloha, zany mpianatra, ho faniny. Rehefa vita ny maha-disciple azy, zay izy vao lasa apôtre. Am'izao moa ny apôtre lasa titre honorifique any amintsika hoe apôtre ranony. Ny appellation apôtre dia tsy zany mihitsy. Dikan'izay zany le hoe ny manaraka an Jesosy dia mba hahatonga ny olona reo ho lasa disciple fa tsy ho lasa adepte. Tsy lasa membre ao anatin'ny association. Hoe iza ny anaranao, raha manatobotso Jean-Luc teraka oviana, zao taiza ny terinao, ty cotisation anao isam-bolana alohanao atao anatin'ny fikambana be ny kristianina. Sisy an'izay. Fa natsony i Petera, natsony ry Matthieu, natsony ireo olona reo ho mpianatra. Satria maninona? Mpianatra izay ho lasa apôstôly rehefa hiakatra any an-danitra izy. Ary napetraky Jesosy zalahy am'izay ny relais ianareo no manao ny asa za miala. Donc tsy namory olona Jesosy hikiboribory manodidina azy. Hoe reo daholo ny fanoko, reo daholo ny olona tia, reo daholo ny olona fan club, ny followers. Non, non, non. Jésus ne cherche pas de followers. Jésus n'est pas un modèle. Jésus est la vie, le chemin, la vérité. Fa ny antso mitsongainy reto olona vitsivitsy reto mba ho formeny formation des disciples ary misitaka av Jesosy, ny se retire izy. Eo le mahasamihafa zay mahatonga Jesosy tsy modèle, ny se retire izy dia nomeny azy ny passation de fanion hoe ianareo am'izay mitondra ny baolina, za hiakatra any amin'ny raiko. Tsy modèle zany. Zany modèle zany de hoe eo aloha foana iny de daholo tsika manaraka azy am'izay ataony rehetra dia makataka azy de io izy fa mikohaka de mikohaka tsika, io izy fa misotro rano de misotro rano tsika, io izy fa matory de matory tsika. Non. Nalany formeny reo dia rehefa masaka tsara de io zay ndana am'izay torio ny filazantsara ataovy mpianatra. Eo indray izy tsy mitady mouton de Panurge, tsy mitady olona ho adepte anareo, fa mitady mandehana ambarao ny fahamarinana, ambarao ny fiainana, ambarao hoe ity no lalana, de vita treo nasanareo fa vous n'êtes pas des exemples mais vous êtes des apôtres. Et c'est quoi un apôtre? Inona ny apôstôly? Mpanambara ny vaovao mahafana. Zay. Akory ny atsara ny tongotry ry mitondra ny teny somafalo izy ny teny any amin'ny Isaia, satria mitondra teny ho an'ny olona izy. De itsika koa mandray baika hoe manao disciple olona. Noho zany isika mpino dia tsy sympathisant azafady ranandria.
tsy sympathisant du Christ atsika hoe mahafinaritra be le Jesosy de manaraka azy non tsy sympathisant du Christ atsika fa militant de la vie, militant de la vérité, militant du chemin. Si sympathisant du Christ, fa militant de la vie, je milite pour la vie, je milite pour la vérité et je milite pour la vie éternelle. De ny paseny relais amin'ny hafa indray de ny baiko voaraitra no analo zay de hoe ataovy mpianatra ny olona fa azo atao mpanaraka anareo. Eo ny problème, tiatsika ny olona hanaraka atsika satria minorira an'ilay ego. Ataovy mpianatra fa tsy atao mpanaraka anareo satria zany nataoko Jesosy tomponareo. Donc vous n'êtes pas un modèle. Je ne suis pas un modèle. De jereo tsara na Jesosy zany dia nozariny, notezainy, nobeaziny se détacher amin'ilay mpitarika ilay ondry zay beaziny. Hahatonga azy haleo tena, hahatonga azy ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe amin'ny finoana, hahatonga azy indépendant fa tsy miankin-doha amin'ny ry Matio sy ry Paoly sy ry Lioka sy ry Jaona sy ry Marka fa mahaleo tena. Izay ny vision chrétienne. Former des disciples pour qu'ils deviennent des apôtres et devenir indépendants. Tsy miankina amina mpitarika. Io ny teny Jesosy eto amin'ny Jaona 9:17-17 ao. Zao ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izaho milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy hiala aho de tsy avy aminareo ny mpananatra, fa raha andeha aho de irahako aminareo izy, ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana. Mahatsara anareo ny fialako. Satria raha vao tsy miala aho dia ho zaza ara-panahy foana nareo, le minono foana. Ilaina ny atao hoe sevrage amina leader, fa raha tsy zany dia zaza ara-panahy foana. De io foana nefa nindraindray tsika ka mbola malemy izy ka so de manafotohina ny malemy, de tezao malemy eo foana ny olonareo. Tianareo mihitsy ary izy halemy de am'izay izy miankina aminareo, de am'izay ataonao ampimamba, de am'izay izy tianareo anaovana azy hoe ty indray sakafonao, ianao mirasy ty mety aminao, ty tsy mety aminao. Zaho zany no mahalala zay mety aminy, fa tsy izy no avy hatrany de mihinana hoe inona ny mety amiko, inona ny tsy mety amiko, fa ianao no mamaritra ny mety aminy. Mahafinaritra atsika zany zavatra zany. Ny vrai leader, mpitarika, dia tsy maintsy tonga amin'ny atao hoe sevrage. Inona le sevrage? Fisarahan'olo. Raha mbola tsy tonga am'izay tsika, tsy mpitarika ianao. Misy miteny hoe inona natao mba ho mpitarika mahomby, de na sasany andrefesany hoe mpitarika mahomby de hoe be de be ny olona mpanaradia azy, zéro manatody. Échec zany. Échec zany. Un vrai leader dia tonga am'le phase hoe sevrage. Satria afaka ny ho disciple am'izay izy ary afaka ny ho indépendant. Averiko
raha jesosy miteny hoe manaraha ny tanjona dia ahatonga ny olo iny tsy ho mpanarakefa na sympathisant fa ho lasa militant, zany hoe disciple. De le disciple misy phase d'apprentissage mazava ho azy zany mianatra izy fa avy eo tsy maintsy lasa apôtre. Tsy voatery le titre apôtre ny resantsika eto fa le hoe mpitory ny afatra. De zay tsy mampitombona le raisonnement tany hoe malasa miembotra ny finoana raha ohatra ka tsy ao tsony le mpitarika ataoko modely. De zay neny mahatonga an'ireny fiangonana misy korotana anaty hoe tsy mandeha hoe tamin'ny andron'ny ranona nafinaritra be, tamin'ny andron'ny pastera ranona tao anana tena nafinaritra be ny ampanahy tao am-piangonana, tamin'ny andron'ny ranona. Zay ny refrain-nareo any am-fiangonana sasany. Satria le karisman'le mpitarika no ny régulariser ny rythme an'ireto olona reto fa tsy ny finoany an' Jesosy. Ka Jesosy zany maka olona de ho faniny de alefany. Zay ny azy. Izy tsy mitady olona ho ataony sovaly na ataony apondra manaraka anazy etsy sy eroa fa ny zavatra ataon'i Jesosy dia manao transfert de compétence ozy tsika. Ina le transfert de compétence? Zany hoe omeny ilay disciple zay ho lasa apôtre ny fahaiza-manao mba hahatonga azy ho lasa iraka koa avy eo. Haitsika ity verset ity hoe famaky ny mpiandry rehefa alohan'ny asa sy fampiarezana, Jean 14:12. Jean 14:12. Izay mino ahy, ny asa ataoko no ataony koa. Izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa, tsy makatahaka zany. Fa nomeny anao ny compétence. Ary hanao asa lehibe. Tsy copier-coller zany. Hanao asa lehibe noho izany aza izy. Eno tsara, izy tsy miteny hoe hanao asa lehibe noho izaho aza izy. Fa hanao asa lehibe noho izany. Fandremo manova ny soratra masina. Satria izaho makany amin'ny ray. Zero tsara, hanao asa lehibe. Ianao zany dia formen'Andriamanitra mba hamokatra fa tsy mba hanaraka azy fotsiny. Ary hanao asa lehibe noho izany. Eo zany mila tandremana kely fa be dehibe ny diso fandrainy hoe asa de zany dia hanao asa lehibe noho Jesosy. Tsy zay ny lazainy eto. Tsy asa par rapport azy. Hoe zavy, ianao ve avy tany oatra noho Jesosy, tsy possible zany. Fa asa lehibe noho izany zany hoe ny vision, ny planin'Andriamanitra ny amintsika eto amin'izao tontolo izao, dia izao hoe ny hahatonga atsika ho acteur, fa tsy spectateur. Acteur amin'ny fahatateran'le hoe ho tonga ny fanjakanao ety an-tany tahaka ny Andriamanitra. Zany hoe isika zany no hametrahan'Andriamanitra ny lakile, ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany. Fa tsy ny lakile ny fanjakan'Andriamanitra any an-danitra. Ny any izy ny responsable. Fa omeny anao ny lakile ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany, zany hoe manana responsabilité anao ny hametrahana ny royaume de Dieu eto. Donc, tu n'es pas là pour suivre fotsiny les mouvements. Na ho acteur, na ho spectateur, pardon, fa acteur. Donc, tsy mipetraka ilay raisonnement modèle. Chacun a une mission pour ça. Fa tsy hoe misy groupena olona manompo olona anankiray mba hatateraka an'ilay teny fikasana. Fa ny tsirairay, ny rehetra, dia iny le lazainy Martin Luther hoe mpisorona ny mino rehetra. Mpisorona ny mino rehetra. Vita tamin'ny testamenta taloha hoe misy mpisorona anankiray misoro tenany rehetra dia miandry an'ilay mpisorona be daholo ny olona rehetra
manao ny asany tsara le mpisorona be dia lamina le aty manao ny adala le mpisorona be dia rava le aty c'est fini ça tout le monde est responsable zay le mpisorona ny mino rehetra na hoe sacerdoce universel donc zany a ny fikasan'andriamanitra ho atsika dia ny ametrahantsika ny fanjakany eto an-tany eto am'izao tontolo zao miaraka aminy avec lui miaraka noho zany ny tiako atongavana am'zany atreany zao hoe na i jesosy zay tompontsika azy izay tompontsika ary andriamanitsika de tsy ny se présenter au modèle mihitsy fa jesosy dia accompagnateur indro zao momba anareo mandray zany hoe nitadiava jesosy hoe andao hiaraka amiko ianao andao tsika ifanometanana andao tsika hiaradia andao tsika hiaraka amindra accompagnateur zay le hoe suis moi arao aho andao hiaraka satria zay mihitsy ny ho anarany Emmanuel Dieu avec nous miara-dalana zany ny fantanina mipetraka ave zao zaho amadisipla amampianatra inona zany no andraikitro ho tanako manoloana an'izany eo mantsy le resaka ino zany ny andraikitro raha lazainao fa tsy modely tsy lazainao ohatra être un bon modèle ve être un exemple parfait ve de avadiko kely fotsiny fantanina un exemple en quoi nous et un exemple sur quoi allo meko misy lay le questionnement de ho valitsika eo amin'ny toyny resaky eto oui être un bon modèle un exemple en quoi ou un exemple sur quoi samy hafa reo eto am'izay tsika iresaka an'le hoe exemplarité io matsy ny voizy mila exemple mila ohatra hoe vavolombelona zay fandraisana atao hoe vavolombelony jesosy zany a hoe vavolombelony kristy dia modely zay misy ny définition ny olona ny atao hoe vavolombelona exemple makatahaka ny nataony jesosy terme anakiroa no resantsika ao anatin'io zavatra io le hoe exemplarité et mimétisme exemplarité et mimétisme taizany nazahoako an'ireo voambolanareo tsy hoe ny foroniko le izy fa miaingy avy amin'leo verset zay ny tanosaiko tary aloha de le verset ny tanosaiko tary aloha no horaisitsika am'izay le verset le teneniko hoe ireto dolo verset tononony olona le hoe aoko tonga fianarana ho annareo na aoka nahaka tahaka nafako an'ny kristy aoka nahaka an'andriamanitra re le verset be debe ny tanosaiko reny a no nakako an'io voambolan'io zany hoe tsy za no namorona voambolana mba hanoerako an'le izy fa nitsoahako avy am'ireo verset zay fampiasan'ny olona ho hanamarinany hoe modely izy dia horaisitsika ohatra le verset 1 Corinthiens 11:1 averitsika kely satria mety efa somary taraikiraiky kely sika hoe aoka hanahaka ianareo de tahaka ny hanahafako an'ny kristy de ozytsika hoe jereo tsara fa mazavabe zany da tapasy imitez moi comme moi-même j'imite le Christ amy teny malagasy de hoe ry rahalahy aoka samy anahakahy ianareo zay koa misy anakiray koa zay
atao Filipianina 3:17 zafady verset le faharoa koa ty averiko eto le zany mba hiverina le izy mba tsy ho veritsika tao zany a tamin'ireo verset zay nateneniko tary am-boalohany reo no nakako an'le voambolana exemplarité sy mimétisme ry rahalahy aoka samy anaka ianareo mes frères imitez-moi et portez les regards sur ceux qui suivent le modèle que vous avez en nous. Tsy laviny mazava tahaka ny tafika andrefa tanàna fa voalaza ao mazava tsara hoe imité zany hoe manao imitation de ahoana ary zany tsy laviny fa voalaza hoe fianarana ho an'ny mino fa izao eto indray de mety je vais un peu provoquer na anadala kely atsika fa ny baiboly aloha na ny testamenta vaovao de tsy nadika avy amin'ny teny malagasy efa traduction teny malagasy dikan'izay qui dit traduction efa interprétation na amin'ny teny frantsay de efa interprétation fa andao jerentsika ny nazahoana azy tamin'ny teny fototra zany hoe testamenta vaovao de azo tamin'ny teny grika ary ny testamenta taloha de azo tamin'ny teny hébreu donc mba halalantsika ny tena heviny dia tsy le dika teny malagasy no source principale fa ilay texte original de grec dia je me suis amusé ohatran'ny zazakely nijery ny teny ny baiboly grika testamenta vaovao ny am'ireo voambolana le hoe manahaka sy le hoe fianarana eo koa fianarana ho an'ny mino sy le hoe makatahaka aoka anahaka ianareo de izao ny voalaza ao misy le hoe manahafanay le hoe makatahaka ny Kristy makatahaka an'Andriamanitra makatahaka ny Kristy dia ny terme ampiasainy grec ao anatin'izy io de hoe mimetes mialatsiny hoa voatery miditra kely teknika atsika mimetes le lazaina hoe manahafanay mialatsiny fa voansery kely aho vao teo mimetes io ny ray de ty ny faharoa le hoe aoka ho fianarana sy le hoe aoka ho modely satria misy terme mazava be ho modely dia zay no nandikatsika azy amin'ny teny malagasy modely sy ny teny frantsay azy fa ahoana ny original de ty ny teny nampiasainy baiboly grika ilazany azy typos io typos aloha zava aloha donc zany le hoe manahaka dia avy amin'ny teny hoe mimetes hitanareo fa ao anatin'le terme mime misy hoe mime tadinareo ngamba le hoe manao mime olo manao sketch any de manao mime tsy miteny fa manao fihetsika fotsiny de manao mime zay nazahoana le mime reny avy amin'ny teny grika any mimetes io makatahaka safady le typos safady tompoko dia avy amin'ny teny typos io no nazahoana ny teny frantsay hoe typologie nazahoana ny teny frantsay hoe typologie misy zavatra tiako atongavana masy mahatonga manazava an'ilay izy typos dia hoe typologie zany hoe raha raisitsika aloha zany le hoe exemple modèle de le typos fa le aloha aloha mbola horazavaiko refa beo ny typos de tsy copie coller dikany tsy makatahaka ny dikany fa ny typos de hoe typologie na préfiguration na tandindona zay ny atao hoe typologie ao préfiguration fa tsy hoe copier na modéliser fa préfigurer na tandindona ozy tsika ohatra zao hoe i Josefa ao amin'ny testamenta taloha tandindony Kristy fa tsy Josefa no alainy Kristy tahaka Mosesy namahana ny olona tamin'ny mana tany anefitra
typos ny Kristy namahana ny olona tsy oby 5 lahy tany anefitra. Typologie tandindona na préfiguration. Le voambolana typos zany tiako azonareo hoe fa ahoana no nampiasaina azy eto. Tsy modèle fa tandindona. Ao tandindona. Zay ny amin'ny typologie lay lazaintsika hoe modèle. Le hoe manahaka andray mimetes. Le mimetes avy amin'ny teny grika mimetes dia amin'ny teny hebreo lazainy hoe halak na miara-mamindra na manaraka ny diany ho any amin'ny zay le mimetes. Dikako eto mba am'izay hitanareo le izy. Sady zotrano kely aloha mandrapa ivoan'le soratra. Le mimetes amin'ny teny grika ny nazahoana an'izy io mitovy amin'ny teny hebreo halak. Ny halak dia mandeha. Fa adika ihany koa hoe miara-mandeha, miara-mamindra, miara-mamindra. Ino tsara zay le hoe follow me, arao suis moi. Indro momba anareo mandrakariva. Tanareo zay mitoy eo foana. Dieu avec nous. Ao ambadika eo zany zay. Donc le hoe miara-mamindra mialatsy fa natao vary amin'anana manaraka ny diany ho any amin'ny misy objectif ho ale fa tsy hoe mandeha hoe Jesosy ery aloha ery de za makatahaka Jesosy mba ho tonga eo amin'ny Jesosy. Ao hoe tsy hoe Jesosy atao modèle hoe andao anao Jesosy ery aloha ery de akatahaka anao zay. Ina zao natao Jesosy eo. Mamindra izy de andraso andramako hoe miara-mamindra hianatra famindrana tongotra akavanana ve mandeha mialoha sany akavia. De hoe mety ndray izy de asainy manao zao ndray de hoe Jesosy zany ery aloha ohatrany hoe Jesosy zany eny ampita de tsika zany etya mianatra ny nataony mba ho tonga eny aminy. Io daholo no raisin'ny olona am'le Jesosy modèle. Mila manao ohatra nataony Jesosy tsika. Mila ohatra natao Jesosy zany hoe modèle eny ampita Jesosy de ianao mbola ery, ianao zany mafy be. Ianao zany tena rôle eto amin'ny tanàna. Ianao zany tena dadany eto amin'ity tanàna ity. Fa ho zany hoe vitako io rangaty fa ery ianao fa alaiko tahaka daholo ny famindranao. De za am'izay no miezaka makatahaka nataony Jesosy rehetrarehetra mba ho tonga eny amin'ny Jesosy aho. Tsy tompoko lasy tompoko vavy. Jesosy miara-mamindra amiko. Ho miara-mamindra amiko ho eny amin'ny epita, ho eny apita. Za tsy mila Jesosy eny apita miandry aho de za ity mikofokofoka manao zay azoko atao. Fa za mila Jesosy miaraka amiko amin'ny andro isan'andro de miara tonga eny zay mianaka. Zay le atao hoe tandindona. Zay le atao hoe mimetes. Zay le atao hoe typos. Fa tsy modèle. Donc le exemplarité ao anatin'ny eritreretintsika tsy zay mihitsy lazain'io verset io. Fa ny saitsika sy ny croyance-tsika no namaritra hoe zao io. Satria zay no mahafinaritra ny olona. Satria tiatsika mantsy ny mamindrahindra ny tinofo ity hoe zaho mila manao mitovy amin'ny Jesosy. Izaho égocentrisme. Tsy égoïsme, égocentrisme. Zany hoe centré amin'ny effortko, centré amin'ny ezakako, centré amin'ny capacité-ko, centré amin'ny performance spirituelle-ko. Mila mitrandraka ny performance-ko aho mba hitovy amin'ny Jesosy de am'izay amiditry ny lanitra. Diso tanteraka zany fampianaran-diso. Zany natao hoe synergisme. Fa tsy vitanao io hoe ianao mila mitrandraka, mila miezaka, mila mametena fa miaraka aminy ianao. De izy mitazona anao amin'ny tanany, tananao. Misy fotoana anao mianjera, de atsangana, ndao, toy ny dia. Mitrosona amin'ny tany ianao, dia bataina, reniny, de mandeha. Zay aho vao azoko antoka ho tonga eny ampita. Fa raha izaho ihany no miezaka, miezaka, miezaka. Satria za exemple, tiany raisiko.
Hébreu toko fahatelo amby folo andiny fahafito koa. Hébreu toko fahatelo amby folo andiny fahafito. Misy an'izao teny zao. Zavady raha olona mandeha voasery vakiko amin'ny teny malagasy dia avy eo vakiko amin'ny teny frantsay. Ho an'le olona mbola ao anatin'le modélisation foana, l'exemplarité, le mimétisme. Tsarovy ny mpitondra anareo, zany hoe le mpitarika zany. Tsarovy. Izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo. Izy tsy miteny hoe alefo tahaka izy. Fa misinspireva amin'izay momba azy anareo. Dia inona lazainy? Heverony ny hafarany fiainany. Hevery. Méditez, réfléchissez, analysez, zay tianareo rehetrarehetra. Dinio, fa izy tsy hoe copieo, alevo tahaka, heverony ny hafarany fiainany. Ka harao ny finoany. Ary le finoany eto dia Kristy. Sy le zavatra nataony, fa iza ny finoanao? Kristy. Fa tsy hoe arao ny diany, arao ny finoany. Iza ny finoanao? Kristy. Hoe iza nahatonga n'io mpanompon'Andriamanitra io tonga hatramin'ny farany, dia satria Kristy zay ninoany no miazona azy. Io no jereo, io no hevero, io no banjiny, fa tsy le olona no jerena. En teny frantsay izy mazava be. Souvenez-vous de ceux qui vous dirigent, qui vous ont dit la parole de Dieu, regardez l'issue de leur vie. Izy tsy miteny regardez leur vie. Tsika matsy olona tia misavasava fiainareo zay. Manao inona natao izy iny? To trano nanao kavinina, to nandoko volo, to zao, to zao. Izy tsy miteny regardez l'issue de leur vie. Hainareo zany issue zany. Ohatrany hoe ty lalana fivoahana, porte de sortie. Aiza no miabotira amin'inona? Aiza ny finalité an'ilay finoany? L'issue de leur vie et imiter pas leur conduite, ni leur caractère, mais leur foi. L'issue eto, mazava be ty issue ty, io ny lakile azahoana io verset io, fa miabotira amin'inona io? Lay aboutissement an'ilay izy no jerena fa tsy le olona. Or isika tavela mijery an'le olona. Iny lay fanoarana ampiasaintsika eto foana hoe le fanoarana ataon'ny chinois. Rehefa nisy ozy izy mpinamana anankiray, anankiroa, telo plutôt, dia ny ray ozy izy manondro hoe riny volany manondro tanana zany le riny volany. Dia le rola zany telo lahy zany izy, dia le anankiray manondro. Dia le l'idiot du village zany hoe tsy le hoe le sanana zany, le somary midororo ozy tsika. Tsy hitany kory le volana tondrony fa ny tanan'le zana feno saribao no hitany hoe tena maloto be zany tanana aminazy zany mety fatay za renazy zany. Ary nga ela tsy mba manasa tanany, variana jery an'le tanan'le namany maloto izy. Dia tsy hitan'le volana feno manana ngeza be tsara tarehy be. Mais le sage ozy izy, ilay endry, dia zao tsy hitany akory le tanan'le olona fa midanaka izy mijery ny atsaran'le volana hoe tsara zany volana zany. Fa raha ianao zany manao le modélisation, dia ianao ny modèle dia ianao zany jerevana, fa tsisy mijery volana zany eo. Jery anao zany zay. Ahoana ny famindranao? Ahoana ny fihetsika-ao? Jerena le volana efa nitakony ny rahona, zay anao vao hoe
ary nakaiza le volana teo ka ianao variana jery an'ilay mpanondro non donc le hoe imiter leur foi ny finoana izy izy lay manière de faire tsy le manière de faire pardon fa ilay objet de leur foi inona ny objet ny finoany io no jereo zany hoe aiza ny sujet tsy lasa ny problème tsy raha vo isika no sujet de izay no atao hoe égocentrisme na anthropocentrisme zany hoe miivo amitsika ny lecture ny zavatra jerena de faussé ny lecture anao raha ny lecture anao no miainga avy amiko de tsy maintsy faussé ny lecture anao satria lecture égocentrique le égocentrique tsy hoe égoïsme tsy resaka fitiavatena fa le égocentrique de égo moi centrique zany hoe za mivo amin'ny tenako dia mazava ho azy fa tsy maintsy mbola ohatra za zao myopie za zao tsy de mahita tsara de ohatra ny olo anankiray le makany amin'ny dokotera hôpitaly moa de hoe B de lehibe famako azy de enao zay mihainao zany manoratra hoe B io nefa le amin'ny tableau B zay ary le mimétisme ina marina moa le mimétisme raha ohatra ka hidirana misimisy kokoa c'est quoi le mimétisme c'est quoi réellement avy zany nazahoanan'izy io le manaraka modèle dia zay ataony ataoko ary zay tsy ataony tsy ataoko zay masy le mimétisme ao anatin'ny saitsika ny ainga avy amin'ny observation ny vie des animaux izy io zany psychologue tanareo mandinika ny la vie des animaux regny tsika jereo tsara ny fiainan'ny biby dia ohatray koa izy ny olombelona nampiasain'ny olombelona nampiasain'ny biby aloha io de io nalain'ny olo tahaka fa système na survie na espèce zany hoe tsy maintsy mitovy famindra daholo tanareo rehefa le mandeha ohatra zao ny manafika ny lion de mandeha ny bison na mandeha ny ren'lay gazelle sy zèbre reny de jereo tsara fa presque mitovy ny fomba famindrana misy anankiray mitarika ery aloha dia lay namany rehetrarehetra ao aorina de mitovy cadence de ny cadence ny ry mitarika ery ny cadence ny troupe rehetrarehetra raha vo tsy manaraka ny rythme an'lay mpitarika ilay troupe de tonga dia riatan'lay lion zay nazahoana ny mimétisme io zany hoe makatahaka ny famindran'le o aloha mba ahafahana ny survivre en groupe survie de groupe nazahoana ny mimétisme dia nampiarin'ny olombelona koa zany ny olona voalohany amin'ny atao hoe tribu zao moa tsika efa samy individualisme am'izao zany hoe samy manany fiainany fa tavoalohany olombelona de miaina ao anatina tribu zay mahatonga ny hoe rafitra patriarkaly miainatra ao anatina tribu dia mba ahafahana mipréserver ana tribu anankiray na groupe na communauté anankiray dia manangana mpitarika ny groupe anankiray dia iny mpitarika iny no mameny cadence arahan'lay communauté mba ahatonga an'lay communauté i survivre zany mahatonga an'retanao le secte reny ohatra hoe messénien de mitokamonina zareo de misy mpitarika de zay apetraky le mpitarika no arahan'ny groupe na teny na tsy teny ohatra zany reny le hoe amish any États-Unis le mpitokamonina dia misy chef zareo namorona hoe fitafy tamin'ny 19e siècle no aratsika fa io ny maotona de tsy sans raison de manaraka an'iny daholo ny amish rehetrarehetra de ohatrohatry zay koa ka indraindray zany ny olona mametraka an'lay atao hoe mimétisme de matahotra izy sao de rava ilay communauté sao de rava ilay influenceny dia misy anankiray eo teo lohany mba hametraka ny pouvoir amina groupe anankiray tanareo fa tsy de resaka hoe modèle loatra tadiavina le resaka le hoe le resaka fa karazana instinct de survie ao ambadiky le mimétisme miainga avy amin'ny mode de vie ana biby sy ny olona tamin'ny voalohany fa ny point positif ao anatin'izy de ny hoe le mimétisme ny tena tanjon'ny mimétisme plutôt
dia afahana manao apprentissage ohatra zay ohatra zao ny fomba fampiretana hafa tamin'ny olona voalohany dia manao ohatra zao de mijerynyiny daholo ny olona hoe ay ohatra zao ny fampiretana hafa dia ilay apprentissage no jerena fa tsy lay mpitarika mampirehatra an'lay hafa tsy haiko razonareo le nuance hoe ohatra les compétences no mimevanao iny no alainao tahaka les compétences ilay fahaiza manao dia ny problema masy de ty hoe eo anivon'ny fiangonana zafady eo anivon'ny fiangonana sy communauté chrétienne anankiray de hoe le institution matahotra izy ho rava de rehefa matahotra ho rava izy a de tsy maintsy misy anankiray a mametraka norme de iny norme apetraka iny a no référence izy ny mametraka an'iny a les leaders zany no lasa référence lasa modèle ny objectif c'est pas la spiritualité des gens tsy resaka ny ara-panahin'ny olona no important aminy fa lay préservation an'le communauté rava enao mieritreritra hoe ny spiritualité n'le olona mila tsinjovana ny aim-panahy tena marina de mila arovana le communauté mila arovana l'institution sao de mirodana ka tsy maintsy mametraka modèle type anankiray arahany groupe fa izay no afahantsika mipréserver atsika sao de en danger ilay groupe ary zay na tonga an' Jesosy hoe tsy maintsy vonona Jesosy raha jerena amina lecture historique fa tsy lecture théologique na lecture biblique ny antony namonona hoe tsy maintsy vonona Jesosy de zao perturbateur ty Jesosy tia mandrava an'lay institution hoe raha mitoy zao phénomène Jesosy zao a de ny olona zany a ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe amin'ny finoana daholy tsy ankin-doha amin'ny fariseo intsony tsy ankin-doha amin'ny mpisorona intsony tsy ankin-doha amin'ny synedriona intsony fa tonga de samy mahafantatra an'Andriamanitra amin'ny tenany samy rery danger zany danger ngezabe ho an'ny institution zany ka de zao mitambatra daholo zala coalition suédoise filazana zany ao politique zany hoe ny olona tsy mifankahazo lasa mifankahazo satria samy miaro mikapoakany tsy ho rava de hoe andao ajedaka ty Jesosy ty fa perturbateur du groupe satria na Jesosy ny objectif tsy mitady olona hanaraka azy izy fa mitady olona ho lasa disciple ary ho lasa apôtre satria izy andeha avy eo hafandray eo foana izy de lasa zay natonga ny Petera nanofy hoe sasany lasa ministre ny jono i Jodasy le eritretra ministre ny finance i John mety tsy haiko hoe ministre ny fambolena sy fiompiana non za tsy mitady olona iodikodina manodidina azy Jesosy fa za handefanareo rehefa hoe hiparitaka eran'izao tontolo zao hanao mpianatra ny olona contraire am'le dynamique ny olona rehetra hoe angolona ao anatina groupe anankiray dia mametraka chef de mametraka norme de iny no arovana mba tsy ho rava lay groupe danger Jesosy de tsy maintsy ny vonoana de izay koa mahatonga ny olona maninona tsy ampianarina tsy omena ny olona ny tena feno amin'ny fahalalana ny soratra masina satria lasa mahatonga le olona ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe amin'ny finoana tsy ankin-doha amin'ny institution il faut dire les choses ary zay no mahatonga anay voadaroka eto amin'ity pejy ity ary lazaiko aminareo fa ny olona manenjika anay voalohany indrindra eto dia ny mpitondra fivavahana satria menace ho an'la institution efa maninona no homenao indépendance ny olona lasa tsy ankin-doha aminay intsony fa lasa ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe amin'ny finoany de afaka hikopakelatra samy rery zay ny marina amin'ity tantara ty tsy le mikivorivory miaraka mikivorivory etsierotsony re andeha ho ary de ary ho ary fa samy mandeha
satria zay le mimétisme, préservation du groupe no objectif. Ny typos le hoe exemplarité ohatra. Ao anatin'le exemplarité mitovy am'le teo ihany de hoe ianao zany tsy maintsy misaligner, tsy maintsy milahatra am'le norme imposé ny mpitarika. Ty norme imposé ny mpitarika. Zay l'exemplarité ao anatin'ny sain'ny olona. Nefa tsy zany ny atao hoe exemplarité. Fianarana nomeko anareo. De inona le fianarana napetrako anareo Jesosy? Dia tiavany rahalanareo. Raha izaho nanasa ny tongotra reo, maninona tsy tokony fanasa tongotra koa va ianareo? Tsy hoe iny koa tsika dia andeo ary hanasa tongotra satria Jesosy nanasa tongotra mpianaka. Tsy an'le izy. Fa Jesosy nanompo ny rahalany. Izay exemplarité, ilay issue. Io le hoe issue. Fa tsy ilay copie-coller. Inona ny finalité le geste dia tonga an'le olona isikarakara. Zany hoe ilay tena typologie tena izy, le exemplarité tena izy eto am'zay zany tena hiteny hoe le vrai modèle de Jésus. Jésus n'est pas un modèle, mais Jésus est le modèle. De tsy araka le teny antsika copie-coller fa inona lay Jesosy le modèle na typologie dia miteraka tache d'huile. Tanareo, ohatra anao zao mandatsaka gotina menaka anankiray ambony taratasy, dia rehefa milatsaka eo ambonin'ny taratasy ny gotina menaka iny dia misy atao hoe tache d'huile, zany hoe lasa miparitaka. De ohatr'izay mihitsy Jesosy ny créer contagion de l'attitude. Io ny resahana eto. Contagion de l'attitude. Tena tiako be ty terme ty contagion. Tanareo contagion zany tamin'ny andron'ny Covid. Mifindra ilay aretina. Mifindra ilay aretina. Contagion fa eto any amin'ny attitude an'le olona mihitsy no tratry. Fa tsy any am'le resaka comportemental. Ny probleman'ny olona manao modèle olona anankiray masy dia bakataka hoe ay tsy mahazo manao akanjo ohatr'izao, ay anao ohatr'izay koa zany, ay inona koa ny ataony? Ay mila manao an'izao zany, ay anao ohatr'izay koa zany. Ino lay comportemental. Fa ity le attitude mihitsy no tratry. Le aty fanahy mihitsy zany. Ilay profondeur n'le olona mihitsy no tratra ny contagion, tratra ny arety mifindra zay ngamba lazantsika azy. Misy blague anankiray zay vazivazy TikTok izy ty tamin'ny Facebook ho an'izay fa nino fa be dia be nefa nahita azy. Ilay zalahy le meme ao anaty métro de manao expérience izy fa izy tsy tena meme hoe mody mijery zavatra amin'ny tablette de meme izy. De meme izy. De hitanao moa ny olona amin'ny métro any Paris malaza ratsy moa ny parisien fa le grincheux le olona le konjokonjo be vao maraina surtout visaka ny olona le andeha hiasa maraina iny de tsisy mitsikitsiky zany fa olona mikonjokonjo sy olona kisetina daholo ao anatin'ny métro. Raha voadonanao ny olona tonga de hopareny mahazo anao. De nome le rangahy nanao expérience izy nome. Azo araiky anareo atao hoe contagion de l'attitude. Dia nanomboka nome daholo koa ny manodidina azy. Io le izy contagieux. Mifindra. Mifindra. De nome daholo ny olona dia tsy fantatry le olona akory ny zavatra jeren'le rangahy ao anatin'le tablette, zay hoe tsy manao copie-coller izy. Fa le fifalian'le rangahy voarain'le olona mijery azy de faly koa le olona. Izay lay exemplarité an' Jesosy. Izay lay typologie an' Jesosy. Ny fiadanako nomeko anareo. Zay ny tenenin Jesosy tamin'ny mpianatra. Tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao. Na zao tontolo zao de hoe ty ny lesson, ianaritra anjery ty tak 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 tak. Alefa, avereno hoe ny fiadanako lay attitude-ako mihitsy no afindrako aminareo. De contagieux. Tahaka ny lehilahy io.
raha ohatra ka miteny le lehilahy hoe jereo nanao nge ty vidéo jereko amin'ny tablette ty de meny olona dia iny lay mimétisme makatahaka mety ho izy zany fa eto typologie dans le sens hoe contagion dia ny fifalian'le rangahy mifindra am'le olona izay ny typologie kristiane asarazonareo am'izay la différence amin'ny teny latin le hoe exemple dia avy amin'ny teny hoe eximo jery kely tsika ny teny latin ny exemple en latin de hoe eximo de azo raha manao analyse étymologique ny teny tsika sémantique de azo sarahana roa io ex ohatrany hoe exégèse de le imo misy an'ilay emo fa misy déclinaison izy rehefa mitambatra lasa imo ex sy emo raha sarahana zany reo teny reo le emo dia hoe prendre et recevoir prendre et recevoir zero tsara l'exemple zany tsy hoe copier fa recevoir tena zaho a gaga be rehefa nijery le teny latin hoe ay ve recevoir et copier ngeza be zany nuance zany dia miampy an'ilay ex lay préfixe ex le hoe ex emo de misy hevony roa ilay oui mandray merci Anthony misy hevony roa zany le izy rehefa atambatra zany lay ex sy le hoe imo dia hoe prendre exemple de zay ny anankiray manao analyse sémantique kely tsika io ny ray misy possibilité roa zany anazavana azy plutôt prendre exemple de na prendre exemple sur sur de zero tsara miala tsiny fa voatery miditra kely teknika kely tsika les deux na les deux ny raisana les sur de zao mitovy any les deux manao grammaire kely tsika génétif d'origine no filaza azy zany hoe ohatra hoe prince de Saxe zany hoe origine an'io prince io avy any Saxe prince de Galles princesse de Galles ohatra zao raha sy diso vadiny prince William princesse de Galles zay non tsy lalito ke zany hoe avy any Galles zany prince de les deux zany génitif zany hoe avy aiza d'origine raha ohatra ndraiky hoe sur dia ny sur andray dia hoe eo amboniny mazava ho azy eo amboniny sur noho zany tena malaza azy tsara ilay fanoarana ataon'ny Paoly ny amin'ny Kristy amin'ny fiangonana hoe Kristy no lohan'ny fiangonana le Christ est la tête de l'église les têtes zany izy no source izy no génétif d'origine avy any no mikorina tanao ity lotia miankina amin'ity dao le mort clinique dia maty ny cerveau
zay le mort clinique zany hoe ity no mibaiko ny vatanao ray manontolo mahatonga nametsika dia ny mibaiko ny movementko mahatonga ny olona paralysé de satria voan'ny nina filaza zany voan'ny aty amin'ny commande avady dia Christy no lohan'ny fiangonana Christy no tête de l'église les têtes tsy hoe chef sika masy miteny za no lohany de samy teo lohany de samy teo chef non ny chef ny lohany amin'ny teny grika dia mitovy amin'ny teny hébreu hoe roche lohany dia mitovy amin'ny teny hébreu hoe roche de dikany roche dia premier na source ny hoe lohany Kristy no lohany fiangonana dia izy no voalohany dikany voalohany tsy hoe izy voalohany de za faharoa za gisitra voalohany miainga avy aminy katy amiko na hoe izy ny source de mitovy zany amilay salamo 7:20 Jehovah mpiandry mampandry amin'ny maitso izy de hoe avy any tendrombohitra ny korina ny loharano de mandeha midina ty ambany de mahavonto ny tany olonaka ty ambany zany hoe ny rano izay mahalonaka ny tany de avy aty amin'ny lohany tsisy rano avy aty ambany zany miakatra any ambony fa avy any ambony no midina dia iny no veloman'ny olona ty ambany izay sary izay le hoe Kristy lohan'ny fiangonana zany hoe Kristy no source ka raha fa source izy dia mandeha ao ambadiky zany le atao hoe une idée de ruissellement fikorianana mikorina fikorianana mialatsiny raha mety miteniteny foana fa zay mba haiko amin'ny teny gasy ruissellement ianareo zany théorie de ruissellement zany fampiasan'ny économiste zany hoe rehefa manakarena ny olona amin'ny capitalisme zany rehefa tena mivangongo betsaka ny harena aty dia normalement tokony mitobaka iny harena iny dia midioka ny tombotsoany iny koa ny olona ty ambany fampiasan'ny économiste le hoe ruissellement fa ampiasaitsika ato koa izy hoe ruissellement de hoe Kristy no lohan'ny fiangonana ka ny fahasoavan'ny Kristy mitobaka io le lazainy any amin'ny salamo hoe ny kapokako feno dia feno io le feno de feno iny tsy hoe feno safivavany fa le feno mitobaka be de be dia iny le fitobany iny no azahoako aina tonga ty amiko iny zay hoe ny fahasoavan'Andriamanitra dia mitobaka mitosaka ary rehefa mitosaka ty amitsika ny fahasoavan'Andriamanitra dia lasa contagieux lasa mifindra ty amitsika izy dia iny mahatonga atsika hanahaka azy fa tsy hoe za mila makatahaka azy mba hahazo ny fahasoavan'Andriamanitra fa ilay fahasoavan'Andriamanitra feno dia feno zay le hoe fahasoavana na fahasoavana de mitobaka ny fahasoavan'Andriamanitra de mikorina makaty amin'ny fitobahany fahasoavana dia vontosan'ilay fahasoavan'Andriamanitra lonaky le fahasoavan'Andriamanitra vonton'ilay fahasoavan'Andriamanitra inondé par la grâce de Dieu dia iny inondation de la grâce iny mahatonga hamokatra rehefa zay lay typologie fa tsy hoe ina no ataon'ny Kristy de ho ataoko mba hatonga hamokatra ina nataon'Andriamanitra de ho ataoko mba hatonga hamokatra diso tsy misy ruissellement avy aty ambany miakatra fa ny ruissellement avy any ambony no midina farany de hitsahatra fa lava be ny phénomène Jésus zany le Jesosy zany vokatra zany tellement izy tena mitobaka ny fahasoavany de tena ny marqué ny esprit rehetrarehetra na ny adversaire aza miresaka momba azy io le adversaire atsika manenjika atsika io le tellement ngeza loatra izy tellement mitobaka loatra le bon-teny ka tsy misy tsy miresaka momba azy miresaka momba azy ny athée miresaka momba azy ny agnostique miresaka momba azy daholo zao rehetra zao satria tellement mitobaka izy de lasa miinspiré ny olona koa ary izy
misy zao ny olona tsy mino an Jesosy izy fa miinspiré azy Jesosy misy politicien misinspiré am Jesosy hoe ohatrany tiako lay leadership ny Jesosy de ino misy olona manao leadership hoe kristiana moa ino resakafo iny ny sasandreo za tsy mino an Jesosy fa mahafinaritra le fomba fisainany de hoe penseur fa natianao lasiteo efa influencenao satria mitobaka c'est exemple izy fa miinspiré de lasa miinspiré pensée ny olona adversaire eo ny tena mahenjana an'le Jesosy le olona tsy tia azy tsy mino azy influencen'ny fomba fisainany ny fijeriny nefa izy tsy manaiky azy enjana ane zany tsy haiko loha raha ozanareo oana fa enjany zany hoe misy olona tsy revenao tena tsy tianao mihitsy tsy levo am-bavonao nefa ianao influencen'le olona tsy revenao mafy be le bande dikan'izany de zay nefa le Jesosy eto be dehibe ny tena non zay on veut pas de Jésus mais on aime bien la valeur chrétienne tanareo le fahasoavana mitosaka misy any tena za tsy mino an Jesosy fa guide aminahy c'est un guide spirituel ah bon moi je ne me laisserai pas guider par quelqu'un que je n'aime pas oui za tsy anaiko guider ny olona tsy tiako zany fa matoa ianao zany manaiky azy ho guide spirituel anao na de tsy ekenao Andriamanitra dia dikan'izay efa misy ruissellement makany aminao zay tratran'le typologie ianao zany tratran'le mimétisme ianao zany ka izay nahatonga Jesosy ny teny manao hoe zahavy manana ny fiainana sady ananany be dia be une vie en abondance mahazo mihinana eo daholo zay te hinana mahazo misotro ao daholo zay te sotro nizany ary zay le nahatonga ny teny foana hoe Jésus n'appartient pas seulement qu'aux chrétiens Jésus appartient à tout le monde eh oui Jésus appartient à tout le monde Jésus n'appartient pas à un groupe parce qu'il est le chemin la vérité et la vie farany petraka zany fanontaniana aiza zany toerana tokony hisy aiza ny toerana tokony hisy anao de izao hoe ianao dia natsoan'Andriamanitra ho médium zany hoe ohatrany karazana modérateur reny filaza azy médium na modérateur zany hoe tsy voatery mandalo aminao ary ty le mandreraka tsy voatery mandalo amiko tsy voatery mandalo aminao ny olona voahino an Jesosy fa isika de natao hanambara ny afatry Jesosy fotsiny dia am'izay fotoana zay de hoe sentinelle izy sentinelle tsika fa exemple ainareo zany sentinelle zany le ry atapo le ry andeha ry atapo ny tilikambo ry dia mijery mialoha hoe tandremo mialany ny fahavalo de inona ny asan'ny sentinelle tsy ny olona makataka ny sentinelle fa ny sentinelle le ry ambony tilikambo mikikika hoe tandremo fa loza mitatao avy any iny rivo-doza dia izy am'izay avy eo miteny hoe zao no atao ny savoir faire zany de manazava hoe ahoana ny fomba anaovana azy ary avy eo avelanao izy haleo tena hanao zay tokony atao sentinelle atsika fa tsy exemple saotra tsika naharitra hatramin'ny farany lava de lava ny fandarana kanefany izay no tsy maintsy ho resahantsika eto androany makasitraka makatelina anareo naharitra hatramin'ny farany samita in'Andriamanitra name fotoana anareo ho amin'ny manaraka indray veloha tompoko